mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirahaba antsika ry havako malala tratrety alakamisy fa 7 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny epistily ho an'ny Hebreo toko 19 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 17. Hebreo toko 19 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa, fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary izao kosa dia tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranaka Israely rehefa afaka sa ny androany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izaho andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy na hanao hoe mahalala Jehova, fa samy hahalala azy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa famindrampo, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Fa amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miantitra dia efa madiva ho levona. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy tapany faharoa amin'ny andininy 10 sy ny andininy 120 dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy na hanao hoe mahalala ny Jehova, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny fahasamihafan'ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao no resahin'ny epistily ho an'ny Hebreo eto. Ny fanekena taloha izay nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, izay moa no resahin'ny lava ao amin'ny tapany voalohany amin'ny toko 9 enatra ny toko alohany izany aza fa 9 sy ny tahaka izany. Dia ny epistily an'ny Hebreo eto manazava fa zava-dehibe tokoa ilay fanekena izay nolovana tamin'ny Mosesy, dia ny fanekena izay hita hatrany amin'ny tantaran'ny tabernakely, hita nomena tany an'efitra. Fa io fanekena io izy dia nomariny amin'ny hoe fanekena taloha, fa ny fanekena vaovao izy dia ilay fanekena ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Dia hoy ny filazan'ny epistily an'ny Hebreo zany, manao hoe manomboka izao dia manomboka eo amin'ny Jesosy zany, dia ilay lalàna na ilay fanekena dia lalàna ao an-tsaina, lalàna voasoratra ao am-po. Ny lalàna nahazatra tao amin'ny fanekena taloha dia lalàna ivelan'ny vatana, izany hoe lalàna voasoratra ny takela-bato, lalàna ivelan'ny tena. Lalàna an'izao ivelan'ny tena dia izany hoe lalàna tsy eny ivelan'ilay vatana zany, hita maso, io ilay takela-bato, io ilay soratra. Fa ny fanekena vaovao kosa dia ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, dia hoy ny filazan'ny Hebreo manao hoe ilay fanekena vaovao dia izao lasa lalàna ao an-tsaina sy lalàna ao am-po. Ary io no mahatonga ataontsika hoe ny kristianina ny taonjato 1900, ny kristianina
andeha ataoko hoe taloha lavitra n'izany ary fa nao mafisy ny protestanta moa itoetsaina io zay mahatonga ny kristianina manome toerana ny saina sy ny fanahy rehefa mivavaka satria paoly de miteny manao hoe mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy aho zany hoe ny kristianina indrindra ny protestanta dia rehefa mivavaka dia manome toerana ny saina sy ny fanahy lay toeny hoe ampomo de zao am-panahy io zany hoe rehefa mivavaka ny kristianina dia ny sainy sy ny fanahiny no mivavaka zay no mahatonga ny kristianina protestanta tsy de indrindra ny vokatry ny réforme tsy manome toerana loatra ny vatana ho mandray anjara amin'ny vavaka ny vatana dia ivelan'izay ataotsika hoe mandray anjara amin'ny vavaka izay zany hoe tsy ampandraisy ny kristianina protestanta anjara io efa olo vanatra any moyen age atany ny hoe mandray anjara ny vatana hoe tsy mahalana ny kristianina protestanta no mitehaka ny tonjato fahinambiny folo mahalana izy no manetsika vatana satria no heveriny fa ilay hoe lay fifandraisana amin'Andriamanitra de ny saina sy ny fanahy raharahan'ny saina sy ny fanahy ny fivavahana io mazava tenin'ny epistilo any Hébreu io hoe ataoko ao an-tsainy sy ao am-pony ny lalako eny tompo ary amafisin'ny Paoly hoe mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-po no zany de zao raharahan-tsaina sy raharaham-panahy zany ny fivavahana tsy raharaham-batana loatra ny vatana zany dia ataky ny endriky ivelany fotsiny any fa rehefa fataiza ho aiza kosa no nipotra ny fanomeza toerana ny vatana ny fivavahana jiosy izay ataotsika hoe ny lalàna teo amin'ny jiosy de anivela ny vatana ny lalàna ny fanekena voalohany lay soratra zany ilay soratra ny takela-bato dia anivelany vatana anivelany hita maso io takela-bato no zany dia nandray anjara be ny vatana ny hita maso zany teo amin'ny fivavahany testamenta taloha nanatoerana be mihitsy ny vatana teo amin'ny fanekena taloha ary ny vavaka teo amin'ny testamenta taloha dia ny fandraisany antsoina hoe vatana sy fanahy raha teo dia ny testamenta taloha dia binaire ny olombelona zany hoe vatana sy fanahy zay ny mandrafitra ny antsoina hoe olombelona no zany dia teo amin'ny testamenta taloha satria ny lalàna dia hita maso eny ivelany dia ny vatana sy ny fanahy zany no miaraka mivavaka de tsy gagitsika raha ao amin'ny testamenta taloha mandray anjara be mihitsy ny vatana misy ny di misy ny tehaka misy ny fomba fihetsika maro samihafa ampiasaina amin'ny alalan'ny vatana misy ny rite sy ny cérémonie maro isan-karazany ao amin'ny testamenta taloha satria ny testamenta taloha dia ny vatana sy ny saina ny vatana sy ny fanahy no mivavaka ary io tsy ny testamenta taloha ihany fa saika ny fivavahany antikité rehetra mihitsy dia saika ny corps sy ny âme zany hoe ny vatana sy ny fanahy no mirafitra ho miara mivavaka mazava be io tsy natao mivavahana egyptianina io na babylonianina io na hatrany mivavahana hindoisme io na inona de zao saika ny corps sy ny âme zany hoe ny vatana sy ny fanahy no miaraka amin'ny antsoiny hoe fivavahana fa lay aty amin'ny testamenta vaovao kosa ilay fanekam-pihavanana vaovao izay nametraka ny olona ataotsika hoe trinaire vatana saina fanahy araky ny teditatsika eo amin'ny tratation Saint Paul ho an'ny Tesalonianina hoe ny olombelona de vatana saina fanahy ary ny vatana dia tsy nanatoerana loatra tamin'ny Paoly tsy nanatoerana loatra tamin'ny Paoly ny amin'ny fivavahana fa ny saina sy ny fanahy no nanatoerana tamin'ny fivavahana ary ny atao hoe mibebaka dia fiovantsaina ny antsoina hoe metanoe meta miova no hoe no saina no zany dia nanjary ny saina sy ny fanahy no mivavaka de tsy gagitsika raha ohatra ka somary tsy de hitatsika loatra tao anatin'ny toetsaina indrindra protestante réformé no hoe nandray anjara betsaka ny vatana fa taiza ho aiza ary no nanomboka nitsofoka atao anatin'ny fiangonana
ny fanomeza-toerana ny hoe vatana vokatry ny ataotsika hoe ohatra hoe raha atao anatin'ny tarazo ataotsika hoe hoan'ny fomba fijery malagasy nentim-paharazana dia tsy de nanatoerana loatra koa teo amy malagasy raha ny malagasy ny jerena dia tsy de nanatoerana loatra koa teo amy fomba fivavahana nentim-paharazana malagasy ny vatana malagasy malagasy rehefa mivavaka dia tsy de tena nanana fihetsika manokana loatra momba ny vatana akoatra ny fampiasana tanana famelarana tanana zay tsotra de tsotra fa ny fivavahana afrikanina ny vavahana afrikanina de nampiasa be dehibe mihitsy ny vatana ary ny fivavahana avany azia dia nampiasa be dehibe mihitsy koa ny vatana zany hoe tamin'ireo fivavahana nentim-paharazana aziatika tamin'ny fivavahana nentim-paharazana afrikanina dia misy mandrakariva lay ataotsika hoe fiombonan'ny corps sy ny am na ny fiombonan'ny vatana sy ny fanahy amin'ny ataotsika hoe fiarahana mivavaka amin'ny ataotsika hoe fivavahana ary io fiombonan'ny io vatana sy ny fanahy koa de mbola hitatsika eo amy fivavahana slamy fivavahana slamy ihany koa de zao ny antsoina hoe mivavaka dia mifandray ny fihetsiky ny vatana sy ny fanahy lay fifandraisany lay antsoina hoe corps sy ame fa izao ny fivavahana protestanta dia tsy nampiasa loatra lay vatana ho isika fa ny tonjato ny ainatsika zany rehefa nivezivezy ny teknôlôjia rehefa nivezivezy ny mondialisation rehefa nivezivezy ny civilisation na maro samihafa de nanjary noraisitsika na noraisin'ny protestanta lay kolotsain'ny corps ame mivavaka zany hoe lasa noraisin'ny protestanta ny hoe ny antsoina hoe mivavaka dia vatana sy fanahy miaraka ndrandray aza adino lay saina ndrandray aza adino lay hoe mivavaka an-tsaina ndrandray everina fa toy ny hoe raharahan'ny fanahy sy raharahan'ny vatana ny vavaka zay tsy protestanta mihitsy ary everiko hoe tsy kristianina mihitsy aza no hoe ny fanahy sy ny vatana ihany no mivavaka fa ny kristianina de zao farafahakeliny dia ataotsika hoe ny saina sy ny fanahiny tsy azo edikevitra mihitsy zany hoe rehefa mivavaky ianao dia voro-saina tsara fantatrao ny zavatra lazainao fantatrao ny zavatra teneninao amin'Andriamanitra lanjaina fantatrao ny dikany zavatra resahanao amin'Andriamanitra olona mifantoka tsara zany miresaka amin'Andriamanitra zany zay nantsoina hoe protestanta zay nantsoina hoe kristianina mazava saina tsara miresaka amin'Andriamanitra andriamanitra ny fahazavan-tsaina zay le mivavaka an-tsaina zay le tenen'ny epistolany hebreo atoko ao an-tsainy azony tsara zany hoe tena ataon'Andriamanitra azotsika tsara ny lalàna azony saitsika tsara zany fa tsy hoe zavatra maizina amitsika ny lalàn'Andriamanitra ao anatitsika ary faharoa de zao ny fanahintsika koa zany mivavaka mahatsiaro fahatonina mahatsiaro fedalina lay fanahintsika fa zay mitranga kehitriny hitatsika amin'ny fitsokany ataotsika hoe mondialisation sy ny fifanantonana civilisation ohatra hoe ny afrikanina izay ny findramonina na nafindраmonina tany Etats-Unis tamin'ny toe-javatra maro samihafa dia nitondra ny kolotsain'ny rehefa mivavaka satria ny fivavahana nentim-paharazana afrikanina maro dia mampiasa ny corps et ame rehefa mivavaka dia nitondra ireny tany Etats-Unis ary rehefa nandray ny fivavahana kristianina izy reny dia nandray ny fivavahana kristianina tao anatin'ny antsoina hoe toe-tsain'ny corps et ame zay no mahatonga ny hoe ny fivavahana protestante amerikanina dia manome toerana mihitsy ny vatana zay tsika tsy miteny hoe marina sady iso tsy any ny olona loatra fa manazava ny mahisika atsika hoe nahoana moa isika noho izao dia zay no mahatonga atsika ny hoe ny kristianina any Amerika ohatra de tsy gaga mihitsika mihetsiketsika be izy satria mandihy satria manao fihetsika maro samihafa satria kolotsaina
efa na izy azy tsy tao anatin'ny zato taona akory zany fa kolotsaina efa nandritra ny anjato taonany maro satria lay fivavahana lay kolotsainy nandritra ny taona maro iny antsoina hoe mivavaka dia mivavaka amin'ny vatana sy mivavaka amin'ny fanahy ka rehefa nandray ny filazantsara izy dia tamin'ny alalany zay kolotsainy zay ihany ko no nandraisan'lay fivavahana kristiana zay tsy diso loatra satria zay nandraisan'ny fivavahana kristiana fa itsika malagasy kosa ve zay ny vavahana nampianarina tsika nandritra ny taona maro ny vavahana ataotsika hoe ny réformé dia ohatrany aty Europa tsy ny Europeanina dia indridrany satria ny vavahana satria ny Europeanina ny tandrefana dia mental kokoa ara-tsaina kokoa satria civilisation grika izay nanana fomba fijery nanome ny ivo taminy antsoina hoe ny olona de saina dia notovana ny fanitsipivavahana de nanjary mpaka taty am'le kolotsaina malagasy nentim-paharazana izay tsy tena nanome tsy tena hoa misy apahany ihany amin'ny fotoana sasany hoe manome toerana ny vatanitsika amin'ny vavahana misy fotoana ihany hoe mikohoka kely fa tsy de tena ohatra marina fa misy ny tromba sy ny tahaka zany amitsika fa ny tromba zavatra tena tranga manokana mihitsy tsy ny olona rehetra kory misy tromba tsy zay za fa amin'ny akapobeny ny vavahana nentim-paharazana malagasy dia tsy misy fomba manokana ifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vatana na ifandraisana amin'ny Zalahary amin'ny alalan'ny vatana tsy misy fomba manokana atao mba amin'ny antsoina hoe vatana tsy tsisy any zany no zany dia hoy tsika manao hoe vaovao ihany eo amin'ny toetsaitsika zany eo amin'ny vavahantsika ny hoe fampiasam-batana amin'ny alalan'ny fivavahana tsy maninona akory zany azo atao tsara zany ny hoe ny mivavaka mampiasa ny vatana amin'ny alalan'ny vavaka tsy diso zany raha ohatra ka tena ao anatin'ny mahakolotsaina fa ny diso de zao raha ohatra ka avelanao ny saina sy ny fanahy tsy maninona raha ohatra ka ampiasainao ny vatana de mety ho tahaka ny fivavahana amerikanina angamba tsy maninona fa raha ohatra ka avelanao ny hoe ilay mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy io teneniny epistilo any Hebreo hoe atoko ao an-tsaina ho soratako ao am-pony zay kosa tsy azo avela zay de tsy azo avela mihitsy ny hoe mivavaka ao am-po mivavaka am-panahy manao zava-dehibe ny fanahy ny fo ny eritreritra manao zava-dehibe ny fahatakara sy ny firesahana amin'Andriamanitra ndraindray mantsy ny olona zany hoe everine mivavaka zany de zavatra ara-panahy de zavatra misavoana zavatra mandeha ho azy zavatra ndraindray raha dia tsy fantany akory zay teneniny ndraindray dia tsy manao zava-dehibe ny saina izy fa le very ny fanahy ary indrindra moa de very fa lay mihinjakinjaka na lay mitetehaka na lay mandindy fa tsy atao ro zava-dehibe tsony lay saina lay zavatra tenenina sanatria engane mba tsy hisy zany hoe lasa vatana natao hoe vavaka na hoe sanatria lasa fanahy fotsiny ko natao hoe vavaka manjary hoe lasa engane tsy hisy hoe olona mivavaka ka ny fanahany ihany no mivavaka zany hoe tsy fantany akory zavatra teneniny fa ny zava-dehibe de zao tena ny saina sy ny fanahy na ny saina na ny fo sy ny fanahy de tsy tokony hisaraka mihitsy fanekena voalohany zany zay raha ohatra ka jereno na lany epistilo ny Hebreo ty de zao lay fanekena voalohany raha ohatra ka tsy jerena atsika amin'ny lafiny fotompona dogmatika loatra fa jerentsika amin'ny lafiny pratika hoe taiza hoaiza moa zany no natoka lidorotsy ohatran'izao ny fomba vavahantsika ohatr' zao de zao manao hoe ny fivavahany testamenta taloha de zao niainga taminy hoe ny lalàna de any ivelan'ny olona hita maso dia izay ny matoka ny liturjia rehetra baikony zay hoe lalàna ivelany tena izay hita maso izay fa ny liturjia protestanta kosa dia manome toerana na etika protestanta koa aza de manome toerana manao hoe lay fahalalana an'Andriamanitra dia ao anaty io toe-tsain'io zany hoe ny samy hafa mihitsy ny olona mieritreritra manao hoe ny lalàna de any ivelan'ny tenako sy ny hoe ny lalàna de ato anatin'ny tenako olona samy hafa reo amin'ny fomba fiaina olona tompona ndraikitra kokoa mahatsiaro tena kokoa ny olona mieritreritra manao hoe ny lalàn'Andriamanitra de ato anatiko olona tsy donim-potsiny izy olona tsy miandro baiko izy olona tsy mitady repère izy hoe aiza ny lalàna alehako zany fa olona mahatsiaro saina izy satria ao anatiny lay lalàna zany hoe ao anatiny Andriamanitra ao anatiny ny tokony atao
ny olona mahatsiaro fa hoe ao anatin'ny fanahin'andriamanitra, ao anatin'ny lalàn'andriamanitra de olona mahatsiaro manao hoe manana adidy olona tsy mitady an'andriamanitra aiza ho aiza, fa ny olona mieritreritra manao hoe ny fahamarinan'andriamanitra na ny lalàn'andriamanitra tahaka izay voalazan'ny fanekena voalohany. De zao lasa lany andro mitady an'andriamanitra ny ivelan'ny tenany, ary mety hitotototo aty sy aroa mandeha aizany misy andriamanitra, aizany misy andriamanitra, aizany misy aim-panahy, aizany misy afafahana papahery. Azay mahatonga an'ireny olona zay mampiasa ny vatana, kolotsain'ny vatana ireny amin'ny fivavahana, manjary mora entanina ka manjary mitady aim-panahy any ivelany, mora mivilivily mitady aim-panahy mandrakariva. Atsy fa ny olona zay mahatsiaro fa ao anatiny ny fanahy, ao anatiny ny fahafantaran'Andriamanitra de izao maro toerana kokoa ny finoany, ary dia manjary tsy mitady aim-panahy atsiaro izy fa mahatoky maro toerana satria ao anatiny Andriamanitra. Ary io mahasamy hafa ataotsika hoe ny protestanta am'izay mety ho azafady moa am'izay mety ho fona rahavavy hafa, fa te hiteny kosa tsika am'ty ity izay mahaisika tsika. Na ny katolika koa raha manana zany azafady, tena manana zany toe-tsaina zany manao hoe mahatsiaro hoe ao anaty mahasamy hafa ny kristianina, ao anatytsika ny Andriamanitra, ao anatytsika Andriamanitra dia ao anatytsika, ary ny lalàna na ny sitrapon'Andriamanitra de zao Andriamanitra ny manazava amitsika. Ary io no mahatonga antsika manana fahaleovan-tena, fa tsy olona miankin-dava, tsy olona baikion-dava, fa olona mahatsiaro, manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Taako malala engane ho tsapanao ary fa enao de vita fihavanana amin' Jesoa, ao amin'ilay fanekem-pihavanana vaovao enao, satria vao vela heloka, satria mpandray fanasany ny tompo. Enao tsy hametra-panontaniana intsony zany manao hoe aiza ianao Andriamanitra, ao anatinao izy. Enao tsy hametra-panontaniana manao hoe ahoana ny sitraponao Andriamanitra, afaka miresaka aminao izy. Enao tsy hametra-panontaniana koa manao hoe aiza ny lalako Andriamanitra, ao anatinao izy. Fa inona no amataranao zany sitrapon'Andriamanitra izay ao anatinao zany, tsotra ny valitenin'ny mpanitsy fivavahana ny finoana ihany. Ivavaky sika. Tompo ao misotranao zahay noho ny fanekem-pihavanana zay nomenao anay tamin'ny alalan'ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra Tompo fa Andriamanitra mpamela heloka ianao. Tianao ny tsy hahavery anay, de nomenao ny zanako malalanao ka mahatonga anay ho maro toerana amin'ny finoana. Fantatray ny dikan'ny fivavahana, de tao aminao zahay ahatsiaro fa mivavaka am-po, mivavaka am-panahy, ary mifandray aminao amin'ny maha olona feno anay. Tompo de havaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay. Meo anay ny fahazavan-tsaina tsy hanarahanay fahatany ny fomban'izao tontolo zao. Ataovy takatray fa ny Andriamanitra de ao anatinay. Andriamanitra mitoetra ao anatinay ianao, ary mahafantatra ny ao am-ponay. De omeo anay ny hafanam-po Tompo, iombona aminao, hifandray aminao, ary hitoetra aminao. Avaozy ny fanoloran-tenanay, tsy hanompo amin'ny fahazarana, fa amin'ny fahatsapana fa velona ny Andriamanitra. Mitoera aminay mandrakariva Jesoa, amin'ny alalan'ny fanahinao masina aty anatinay. Amen.